avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila mijoro ny fanjakana amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiaran'ireo fepetranoraisina amin'izao amena momba ny angovo irosony ny firenena izao. Mila entitra ihany koa amin'ireo mpanararoatra izay tsy nikendry afa-tsy ny tombontsoany manokana. Ato ny fanovana ny viditsolika isam-bolana ary hovaina ny fepetra maritana ny viditsolika raha ny fanehoan-kevitra ny entin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany. Tsy tratra ny tanjona amin'ny isan'olona tokony hisitraka ny vaksiny fanevitry ny mpox eto Madagasikara, hoy teo anivon'ny sampandraharaha maneran-tany momba ny fahasalamana. Hanomezana lanja ny asa famoronana malagasy, isany andeha ao amin'ny fahitalavitra TV 5 Monde ny sary miaina malagasy, mitondra ny lohateny hoe fara. Sary miaina izay nalaina tamin'ny angano malagasy ary novokarina malagasy ranoray. Nanaiky ny ampiaton-daroka bomba amin'ny Iran ny filoha Amerikanina mandritra ny 2 herinandro, ho takalo ny fisokafany Detroit d'Hormuz, ny an'ny Tsipriandreo. Akafaliana trano tomboky lasy tombo vavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampiralamba vao manasanao ihany koa fanaraka ny antsy Siprian'izay. Mila mijoro sy mienjana ny fanjakana malagasy amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiaran'ireo fepetra noraisina amin'izao amena momba ny angovo irosony ny fitondram-panjakana izao. Mila entitra ihany koa amin'ireo mpanararoatra noho ny fitiavan-teny hahazoana tombontsoa manokana izay miteraka fahavoazana ho an'ny hafa matoan-dahatsoratra. Miazakazaka sy mivoatra ny toedrara maneran-tany vokatry ny ady ao Moyen-Orient ary tsy afa-miala amin'izany ihany koa isika eto Madagasikara. Nanaiky ny ampiato ny daroka bomba amin'ny Iran ny filoha Amerikanina mandritry ny 2 herinandro ho takalo ny fisokafan'ny Detroit d'Hormuz. Nanambara ny fisiny izay fampetona ny ady izay ihany koa ny tompona ndraiky fanjakana iranianina taorian'izay. Raha ny vaovao navoaka ny France 24, isy ny fampiresahana eo amin'ny Washington sy Téhéran ao Pakistan, ny zoma ho avy izao andiniana ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eo amin'ny firenena roa tonta ary andrasana ny mety ho vokatra izay. Na izany, efa noraisina ny fepetra ho antsika eto Madagasikara izay nomamafisina tamin'ny fametrahana ny amehana momba ny angovo ary nomena fahefana manokana andray fepetra aingana sy entitra ny tompona andraikitra amahana ny mety ho olana amin'ny famatsiana solika. Amin'ny tranga tahaka izao, tsara ny manamarika fa isany atao laharam-pahamehana ny fampandehanan-draha-panjakana samihafa toy ny hopitaly, mpitandro filaminana, banky, jirama sy ny fitateram-bahoaka. Amin'ny tranga tahaka izao ihany koa nefa dia maro ny mpanararoatra, mpisoloky, manafina sy manao tahiry solika, mampiakatra saran-dalana sy ny vidinentana sy ny maro hafa. Efa tsy vahiny eto amintsika tokoa izany ny fisian'ny olona manararoatra ny tranga tahaka izao lalovan'ny firenena izao. Tsy miandrela izy ireny fa avy hatrany dia mampiasa izay eo ampelantanany sy ny traikefa efa ananany ahafahana manantanteraka izany. Ary misy aza ireo mivondrona ka miray dinika ahafahana mahazo tombony bebe kokoa amin'izay fanararotana izay. Ny fanararotana izay tsy inona akory fa fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny fitsipika sy ny rariny, vokatry ny fitiavan-tena, ahazoana tombontsoa manokana izay miteraka fahavoazana ho an'ny hafa. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanararotana ara-nofo, fanararota-pahefana ary ny fanararotana ara-barotra raha ity solika ity no resantsika. Nanjaka tokoa izany fanararotana izany teto amintsika. No ararotana ny fahantrany vahoaka, ny tsy fahaizany, ny fahalemeny, ny fandeferany, ny fahatahorany miditra birao, ny tsy fahaizany lalàna, ny tsy fahaizany teny vahiny, ny tsy fananany vola izay midika tsy fananany fahefana ihany koa.
no ararotina ny olana nosedrain'ny vahoaka na amin'ny lafi ny fananatany io na amin'ny lafi ny fahasalamana na amin'ny asa fivelomana sy ny asa fiariny rehetra no ararotina ny tsy fahaizan'ny vahoaka politika ka nentina tamin'izay nitiavana azy no tapenam-bava no tambazana tapany andoaherany nenjehina sy nogejaina mitady iveriny zany amin'izao olana ratsolika mety anjady amin'ny firenena maro izao indrindra ny eto Madagasikara ka antony ilazana fa mila mijoro sy mienjana ny fanjakana amin'ny fanaraha-maso amin'ny endriny rehetra tsy ny fahorian'ny vahoaka malagasy akory no fitaovana hikatsahana izay tombontsoa manokana ho an'ny sasany mila fepetra entitra sy paikady mazava ny fiatrehana izany satria raha tsy misy ny solika na dia herinandro monja azy eto amintsika dia hijanona ny fitaterana hihitsoka ny asa sy ny toe-karenina hiakatra ny vidim-piainana ary mety hafaratra ny amin'ny korontana ara-tsosialy tsy izany anefa ny tanjona iraisana sy ny andranain'ny malagasy amin'izao fotoany ny fanavaozan'izao matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao ho an'ny androany izay afa ato ny fanovana ny viditsolika isam-bolana harovaina ny fepetra amaritana ny viditsolika ho ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany antony nandraisana ny fepetra momba ny fampiarana ny amena arangovo mandritra ny 10 andro zany irosona araka izany ny kady sy ara-toekarena sy ara-teknika ahafahana mamaritra ny viditsolika manomboka izao rina fitiavana mbolambola lavitra noho ny viditsolika eto amintsika amin'izao fotoana izao ny viditsolika tena izy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo izany hoe mihoatra ny 9,000 ariary ny litatry ny gazoal hividianana azy any ivelany raha toka 9,700 ariary mahery ny amarotana azy ety amin'ny tompo-panjara solika eto amintsika isan'ny fepetrana apetraky ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fanarana ny mécanisme d'ajustement automatique des prix hanatratrarina ny vidiny tena izy mbola lavitra araka izany ny elanelam-bidy izay tombanana mahery ny 500 miliara ariary makasika ny viditsolika miatra eto Madagasikara raha oharina amin'ny viditsolika tena izy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho etrany ny fanazavana raha manaraka le mécanisme d'ajustement automatique tsika dia hiakatra 900 ariary isam-bolana raha ohatra ka manomboka amin'ny volana mety tsika mampakatra 900 ariary isam-bolana dia mitady hoe mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre jusqu'à décembre zany mampakatra 900 isam-bolana tsika dia 1600 ariary ny totalin'izay mbola tsy atratrarana le prix zay or le 200 ariary par litre isam-bolana io micréer écart entre le prix à la pompe sy le vérité des prix satria mampakatra 200 tsika nefa le écart amin'izao bobaka be dia mampakatra 200 isam-bolana zany tsika akatra 200 en totalité 1600 ariary le écart fa efa micréer passif io zany entre temps ny passif créé io dia mihoatra 1500 milliards d'ariary mihoatra 7500 milliards de FMG zay tsy ho zakatsika tsy zaka ny budget atsika zany zay sady isy fiantraikana amin'ny fiasan'ny fanjakana amin'ny lafiny rehetrarehetra satria lasany amin'ny subvention solika zany le tetrobola nefa miakatra ihany le viditsolika manoloana izany nisy ny adevitra ny rahan'ny ministèren'ny angovo tamin'ny FMI makasika ny fampiatona ny fanitsiana ny viditsolika isam-bolana nivoatra tao anatin'ny dinika fa ato ny fanovana ny viditsolika isam-bolana hifanaraka amin'ny vidiny tena izy antony tsy maintsy nidirina tao anatin'ny amiana momba ny angovo amin'izao fotoana araka izany hovaina ny fepetra hamaritana ny viditsolika ka isy ny kajy ara-toekarena sy ara-teknika iarana amin'ny ministèren'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ahafahana mametraka ny viditsolika ho iatrany ny ministra fampiakarana prix zany dia tsy hanaraka an'le mécanisme d'ajustement automatique nefa tsy hanatratra an'le vérité des prix indray makako fa tsy maintsy misy kady ara-économique sy ara-teknika zany zay arahana ministère ny finance anaovana izay fanovana viditsolika zay akoatran'izay nefa dia misy fiantraikany ihany koa eo amin'ny teti-bolany jirama amin'ny fividianana solika hoentina matsiana herinaratra atsika ny fiakarany viditsolika io dia tsy maintsy naka an'izay urgence énergétique zay tsanytsika ahafahany jirama manana moyen kokoa hiatrehana an'le impact an'le tension géopolitique any Moyen-Orient jaivona nanomboka ny janoary 2024 nanomboka nampiarina ny mécanisme d'ajustement automatique des prix izay noferana ho 200 ariary ny fiakarana nafidinana isaky ny litatra ny fanambarana ny amiana momba ny angofotaka izao
no ahafahan'ny tompon'andraikitra mandray fepetra manokana hamerenana amin'ny laony ny famatsiana ny angovo sy itoizany ny asam-panjakana. Andrasana ny fepetra ho raisin'ny fanjakana mandritra izao fampiarana ny hameana arangovo mandritra ny 15 andro izao, hifihezana ny vidiny sy ny famatsiana solika. Izay zany ny fanazavana teknika nety minisitra tompon'andraikitra Androany Faranjavanisy aloha larana ny fakana solika tamin'ireo toby ampanjara solika teto Antananarivo sy manodidina Androany. Tokony hametraka vahaolana matipaika amin'ny fanjakana mahakasika ny fanafarana entana, indrindra famatsiana solika manoloana ny ady misy sy ny zavamisy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny Pahay Toekarina nanaovana fanadihadiana. Filaharam-be no hita teny amin'ny tompom-panjara solika Androany. Ny lahatra sy ny fampitadiavana ny solika ho an'ny teto andrenivohitra sy ny manodidina taorian'ny fanambarana omaly mahakasika ny fampiarana ny amiana arangovo. Maro ireo tompom-panjara solika tsy nanana solika ho tsinjaraina intsony Androany toy ny teny Andranomenina, Ivato, bypass raha ny fanazavan'ireo mpitondra moto sy fiara. Avanambola hatry moa zao ny tety lasansa, tety station d'essence tsisy misy raha tsy aty anino moa sampanana pasika. Dia asa fotsiny zao hamonjy service dia zao na zao ny efa nanomboka tamin'ny maly zany dia ohatry zao foana. Dia raha fatako azy ohatra vitsivitsy satria station nanomboka tamin'ny Ambohidratrimo mandala station 5 marapatonga aty sa enina dia eto vao misy. Satria mizaly le vahoaka aloha zany amin'ny ankapobeny aloha zany. Satria roa mivezivezy hafa le avy ary dia lasa mifindra aty firy misaka azy vao tsy mahita. Tonga aty vao milahitra nefa ny fotoana mandeha ihany. Miditra ao anatin'ny amiana arangovo isika mandritra ny 15 andro noho ny krizy lalina amin'ny tsy fahatomombanana amin'ny famatsiana angovo manerana ny nosy vokatry ny ady eo amin'ny Iran sy Israely. Raha ny fanazavana azo mety ho isan'ny fepetra ampiarina mandritra izany, ohatra ny fampihenana ny fandaniana solika, ny fanaramaso ny tombotsolika, ny famerana ny fatran'ny solika azo alaina, fanafarana maika ny solika izay fanjakana no miandraikitra azy. Eo ihany koa ny fanaovana lara-pahamehana ny famatsiana solika ho an'ny hôpitaly sy ny toby-pamokarana. Manoloana ity ady ao amin'ny Moyen-Orient ity, mila mametraka politika mazava amin'ny fanjakana amin'ny fanafarana entana avy any ivelany, indrindra ny fifehezana ny famatsiana ny vidin-tsolika sy ny vidin'entana. Zavatra misy amin'izao fotoana miakatra amin'izao fotoana zao ny assurance. Satria hitanareo zao nisy an'le tifitra zao nataon'ny Iranianina nianga avy any Iran tonga tary amin'ny Diego Garcia dia nanomboka teo nampiakatra amin'ny coût assurance daholo ny compagnie d'assurance. Zany automatiquement tonga dia mampiakatra amin'ny vidina fret. Ny entana farantsika zany zao miakatra daholo le vidin'entana. Mila fehezina zany ny importation satria miakatra zany ny vidin'entana noho izay fiakaran'le coût assurance zay. Inona moa tsy hanafarantsika solika, hividianantsika solika avy any Russie. Ny solika Russie ane mora indrindra no ny solika misy amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena. Fa maninona tsika nefa mifandray tsara amin'ny Russie ankehitriny. Inona manakana antsika tsy mividy. Ary Russie nefa ny teny vonona izy livre pétrole Madagascar sy gaz. Fa maninona tsika tsy manao an'izany. Isan'ny vahaolana amin'ny ity resaka famokarana solika ity ny fitrandrahana ny Tsimiroro izay manana menaka mavesatra hatrany amin'ny 500,000 hatrany amin'ny 5,000 miliara baril azo ahodina ho solika. Takina ny fitantanana mangarahara isin'ny tombontsoan'ny firenena malagasy ao anatin'ny fitrandrahana raha ny fanazavana trany. Ny engagement Madagascar olona hoa 6,000 baril jour amin'ny voalohany dia tonga hatrany amin'ny 10,000 baril jour ary mety mihoatra an'izay ary. Ny problème Madagascar olona ne benchmark tsy manana capacité financière. Tokony jerevantsika akaiky io io dossier Madagascar olona io ary tokony andray fepetra amin'izany amin'ny fanjakana malagasy. Satria io anisany vahaolana raha resaka solika zany resantsika eto Madagascar. Io ny vahaolana aingana indrindra. Io Tsimiroro io ne afaka anaovana koa essence, afaka anaovana koa pétrole lampan, afaka anaovana gasoil zany io afaka atao essence koa io. Azonareo tiako resana. Fa tout est à niveau d'investissement. Mila zany tsika manao investissement amin'ny resaka raffinage. Dia zay no ilayntsika le partenaire avy any ivelany. Raha ny tamin'ity androany ity tsy mbola nisy aloha ny famerana ny fatran'ny solika azo vidin'ny mpanjifa teny amin'ny tompo-panjara. Fa malalaka afaka maka ny fatra tiany alainy ny tsirairay. Nisy tamin'ireo mpanjifa sasany ohatra ny mitondra bidon ny vidy solika raha toka nameno ny fiarany ihany koa ny mpamily sasany. Nahitana ity filaharam-be teny amin'ny tombotsolika ity ihany koa tany amin'ny faritra sasany. Raha ny fampitambo vaovao ray ampy ny tahirin-tsolika
izay tamin'ny fahavalambey folo marsa ny tonga ny sambo farany nitondra ny solika tao Toamasina. Andrasina izay fepetra ho raisin'ny fanjakana ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra anio mahakasika ity olona ny famatsiana solika ity. Vaovao ny fahasalamana tsy tratra ny tanjona amin'ny isan'olona tokony hisitraka ny vaksiny. Fanefitry ny mpox eto amintsika hoy ny teo anivony OMS. Taorian'ny fahatongavany fatra voalohany hoentina manohitra ity aretina ity. Mbola latsaky ny ray alina ihany hatreto ny isan'olona vita vaksiny araka ny tatitra ny sampan-draharaha maneran-tany misana ny fahasalamana hatrany. Latsaky ny ray alina ny olona nanaovana vaksiny hiadina amin'ny mpox iray volana lasa izay. Ambany io tahan'ny fanaovana vaksiny io raha oharina amin'ny tanjona napetraka izay nikendrena tratratra ny amin'ny 4 sy 1 hetsy olona marevo ho an'ny dingana voalohany. Tsy tratra ny tanjona amin'ny isan'ny olona tokony hisitraka ny vaksiny fanefitry ny mpox eto Madagasikara hoy ny OMS taorian'ny fahatongavan'ny fatra voalohany noentina manohitra ity aretina nendran-drajako eto Madagasikara. Ny vaksiny izay fipetraram-pitsaboana hisoroana na moyen préventif. Misy lesaka mila renina eo amin'ny lafiny serasera mahakasika ny vaksiny hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana manoloana tsy fahatratrariny io tanjona io. Ankoatra ny fampahafantarana ny olona fa fitaovana entina misoroka na fanamafisana ny hery fiarovana mba anana hery fiarovana ny vantana manoloana ny fahatongavan'ny aretina ny vaksiny. Mila hazavaina ho azy ny olona tsara ihany koa ireo vaovao rehetra mikasika ny vaksiny hanala ireo siosion-dresaka izay miteraka fisalasalana. Tsy fanomezan-tsiny zany fa ny zavatra hita mantsy amin'izao fotoana izao dia ny hoe manomboka betsaka ny olona mankahala vaksiny eto Madagasikara. Ny olona ihonohono maro samihafa mandeha amin'izao fotoana izao dia ireny nefa mila fantarina sy mila hazavaina amin'ny olona. Tsy ny fitenenana ny honohono ny zava-dehibe satria matetika rehefa mampita hafatra ny fanaovana vaksiny dia hoe tsy ny vaksiny kory tsy miteraka homamiadana, ny vaksiny tsy miteraka hoe tsy mampiteraka, tsy zany ny tokony atao. Fa hazavaina ny asan'ny vaksiny, inona marina ny ilana vaksiny, amin'ny fotoana ohatrany ahoana ny tena ilaina vaksiny, ary ny olona manao vaksiny inona mahasamihafa azy amin'ny olona tsy manao vaksiny, inona marina ny asan'ny vaksiny ao anaty vatana. Tena hazavaina amin'ny olona zany. Ho fiarovana ny vahoaka ny antony anaovana vaksiny eto Madagasikara izay tsy misy lalàna na didy manery ny olona tsy maintsy hanao vaksiny fa safidy hoy ny fanazavana. Izany hoe ny faharesen-dahatry ny isambatan'olona vokatry ny fanentanana atao azy no mampitombo haingana na mampiadam-pamindra ny fanaovana ny vaksiny eto Madagasikara. Zava-dehibe ny serasera sy ny fahaizana mampita ny hafatra ho an'ny vahoaka. Tokony ho fantatry ny olona mantsy hoe ay ve zany le tena ilana vaksiny. Ny tahotra amin'izao fotoana izao mantsy dia hoe manao vaksiny sao dia mba politika indray. Tsy eto Madagasikara mantsy izay foana ny zavatra miseho. Isaky ny misy programa apetraka dia mieritreritra foana ny olona inona zao no tiano tenenina amin'izany, inona indray ny ambadika politika amin'izany. Ny antony hanaovana vaksiny aloha tsara marihana misy karazany 3 ny hoe raha vao aretina mety hiteraka fahafatesana dia hitadiavana vaksiny aloha iny. Raha vao aretina mety hiteraka ndeha ataontsika an'ireny hoe epidemia na valana aretina dia hitadiavana vaksiny. Raha vao aretina mety hiteraka takaitra maharitra hoentina mandra-pahafaty ohatra dia hitadiavana vaksiny. Ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny mifandray tamin'ny marary no atao lahara-pahamehana ny amin'ny fampisitrahana azy eto Madagasikara. Tsy aivina trany fa ny olona salama no atao vaksiny. Mitovy amin'ny vaksiny rehetra ampiasaina maneran-tany ny vaksiny tonga ampiasaina hiarovana ny vahoaka eto Madagasikara. Tsy ny vaksiny no olana fa ny serasera amin'ny fampahafantarana ilay vaksiny ho ampiasaina no tsy ampy hoy ny fanazavana. Tokony ampitomboana ny fanentanana momba ny fanaovana vaksiny ary atao mandavataona. Tsy ny vaksiny hiadina amin'ny mpox ihany fa ireo vaksiny hafa rehetra izay tokony atao tahaka izany avokoa. Zay zany entanina ny rehetra amin'ny fanaovana vaksiny entina miaro amin'ny mpox amin'izao fotoana izao. Fa entanina ihany koa ny rehetra amin'ny fisoratana anarana biometrika raha ny vozotrin'izay. Anzotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana izay fisoratana anarana biometrika izay. Raha ny teny amin'ny université sy ireo toerana maro teto Antananarivo androany. Ny enrôlement biometrika izay dingana voalohany makany amin'ny fananana rejistry n'olom-pirenena na ny état civil biometrika tsy ny teto andrenivohitra ihany ny rosoana ihany koa momba izay tany amin'ny faritra samihafa. Tojondrina tahiry. Ny ahafahana mamantatra olona iray amin'ny fomba marina tsy miverimberina ary azo antoka ny tanjona. Mirosotra ny dingana voalohany amin'ny alalan'ny fampidirana ny mombamomba ny olom-pirenena na ny enrôlement biometrika.
anisan'izany ny fakana ny sarin'ny tare, ny empreinte digitale na ny lavitondro amin'ny ratsan-tanana, ny soni nomerika ary ny fanangonana ny anarana sy ny mombamomba rehetra miaraka amin'ny karapanondro. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fakana ny endriky ny mason'ny olona izay raiketina ao anaty angon-draikitra nomerika ahafahana mametraka identité unique. Ny olona feno 20 taona mihoatra sy ny anjerimanontolo voakasika no anaovana izany amin'izao fotoana izao. Araka ny tetiandro eto Antananarivo, anisan'ny nahitana izany ny teny amin'ny ENS Ampefilo. Milamina somatsara ny enrôlement biométrique ity zany ao anatin'ny objectif moa zany dia hoe par machine misy efatra zany zao ny machine na kit d'enrôlement biométrique eto dia mba manana objectif zany zay entre 40 à 80 par jour. Dia raha ny dikan'izay zany mazoto ny mpianatra raha ny objectif ety amin'ny ENS zany eo amin'ny 2600 eo ny mpianatra zany eo amin'ny 2400 eo miampy ampandrara zany sy ny mpampianatra dia 2600 zany ny objectif anay ao anatin'ny 10 jours. Nanomboka moa zany izy ity 7 ifarana izy 20 avril. Dia aorinan'izay zany dia ny anivon'ny fokotany tsirairay avy ho an'ny district Antanay manokana zany zao dia manana 14 site izay site d'enrôlement biométrique zay mipetraka eny anivon'ny fokotany manodidina zany ao anatin'ny fokotany efatra zany misy site d'enrôlement anankiray. Ny fisoratana anarana biometrika ny dingana voalohany irosona amin'ny fanavaozana ny fiankohonana sy ny fanovana nomerika izay tanterahana amin'izao fotoana izao ka ahafahan'ny olom-pirenena mahazo ny larana tokana famantarana NUI na ny numéro unique d'identification vonjimaika. Dingana manaraka ny fanamarinana ny angona arahan'ny fanomezana ny NUI ofisialy ho an'ny tsiraray. Manaraka izany ny fampifandraisana ny sampandrara rehetra amin'ny alalan'ity larana tokana ity. Fa maha biométrique zany dia information izay avy amin'ny alalan'ny identification numérique amina olona anankiray zany no conserventsika zany ao anatina base de données anankiray izay fiable zany ampiasaina amin'ny identité nationale zany. Information biométrique conservé zay zany ao anatin'ny signature électronique, ao anatiny koa zany ny identifiant visage, ny iris, ny empreinte digitale. Zay mihitsy ny tanjon'le izy zany mba ahafahana zany manana an'le hoe fiabilité an'ilay information base de données zany momba ny identité mba tsy hananantsika olana tsony tahaka ny tany aloha zany. Ny 3 aprily teo no nanomboka ny asa ary mikendry ny ampiditra olom-pirenena hatrany amin'ny roa tapitrisa hatramin'ny volana Jona. Anisan'ny tombony amin'ny fisian'ny identité unique ny fanamorana ny fidirana anatin'ny tolotra ho an'ny olom-pirenena toy ny fanaovana ny karapanondrom-pirenena, ny fahazolon-dalana hitondra fiara, ny passeport sy ny sisa. Ankoatra izany, manamora ny famantarana olona iray sy ny momba azy iray manontolo amin'ny alalan'ny rafitra nomerika amin'ny fijerenan'ny sariny, ny dian-tanany ary ny masony eo anoloany ny fitaovana. Tsy ilaina intsony ny mamadibadika taratasy rehefa hikaroka olona eny amin'ny fokotany, fa ny solosaina no mikaroka azy. Foana ihany koa ny tranga miverimberina na ny doublon. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny toekareny. Nisy ny ezaka saingy-mbola mila ampitomboana bebe kokoa ny vola miditra amin'ny alalan'ny fandoavan-kevitra eto Madagasikara, ahafahana mitondra fampandrosoana indrindra eo amin'ny fanomezana herinaratra sy rano ho an'ny vahoaka malagasy. Hoy iraka manokany FMI raha nanao ny tatitra ny diany teto amintsika. Ankoatr'izay, misy fahataranana tsy ampy ihany koa ny fampiasam-bola na ny investissement ho an'ny tetikasa ilain'ny vahoaka raha ny tatitra trany. Andoarantsika ny Antsipriana. Nateo aza ny ezaka mbola ambany hatreto ny tany fandoavan-kevitra eto Madagasikara. Latsaka lavitra noho izay ny fanarana ho ny iraka manokany tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI raha nanao ny tatitry ny diany teto an-toerana. Izay tany fandoavan-kevitra ambany izay tsy ampy hanohanana ny fampandrosoana eto an-toerana raha ny fanazavana. Un pays qui a des besoins de développement aussi immenses que Madagascar. Ho an'ny firenena manana filana fampandrosoana lehibe tahaka ny Madagasikara, zava-dehibe ny mampitombo ny vola miditra anampiana ny vahoaka, indrindra eo amin'ny sehatra toy ny angovo sy ny rano. Y compris en termes d'approvisionnement de l'électricité et de l'eau. Na izany, voatazona ny fetrany trosa araka ny fandaharana asa, saingy nisy ny fahatarana lehibe na tsy ampy ihany koa ny fandaniana ho an'ny tetikasa ilain'ny vahoaka sy ny firenena, ho hiatran'ny tatitry ny FMI. Pour la partie future, c'est vraiment de s'assurer que ho an'ny ho avy, ny tanjona dia nanomezana fahafahana bebe kokoa ny gouvernemanta
anatanteraka fandaniana sy anoana ny vahoaka. Mba hanatanteraka izany dia ilaina ihany koa ny fampitomboana ny vola miditra toy ny amin'ny rehetra, ny fanjakana, ny tokantrano dia miaina araka ny fidiram-bolany. Noho izany dia ilaina ny mampitombo ny vola miditra mba hahafana mampitombo ny fandaniana. Na izany aza, miatrika dona lehibe izao tontolo izao, ny ady any Moyen-Orient dia niteraka fiakaran'ny vidin-tsolika izay misy fiantraikany amin'ny firenena rehetra. Eo ihany koa ny dona anatiny toy ny rivo-doza gezany izay mitaky fandaniana lehibe. Manoloana izany, ny fanontaniana dia ny fomba hiatrehana ireo dona ireo. La question, c'est de savoir comment répondre à ce type de choc. Ankoatra izay, zava-dehibe ihany koa hatran'ny iraka manoka ny FMI ny fanatsarana ny fitantanana sy ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Ilaina ny fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny contrat social. Efa misy ny ezaka ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'izao fotoana mikasika izay fampitomboana ny tany fandoavan-kitra amin'ny alalan'ny fiadiana amin'ny kolokolo sy ny trangana osoka sy ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana. Tsika zao amin'ny fety fiskal premier trimestre manaraka tsara anatin'ny objectiftsika eo amin'ny douane fotsiny zany zao somary misy fihinana-kely satria vokatry le cyclone zany sy le crise io dia mena-kely zany importation zany avy any ivelany dia somary misy zany impacte-kely zany zay niveau douane fa mieritreritra zany zay fa otrary ihany izy rakelikely io satria répondre avy zany ny activité économique. Ny tena tsy le teko zany dia le hoe ambany dia ambany zany tsika ny exécution na dépense indrindra moa izy zany resaka dépense d'investissement tamin'ny taona 2025 zany resahan'io dia iny moa zany fantatra hatramin'andro hoe tsika zany misy dépense taloha dia tsy maintsy maka autorisation zany amin'ny PSE any amin'ny présidence dia mihena tokoa zany le dépense d'investissement ary io zany miantony nakely amin'le taux de croissance tsika satria rehefa kely dépense d'investissement zany dia kely zany tsika zay fanohanana sendra tsy miakina zany dia miena ho azy zany tika zany production dia kely amin'iny taux de croissance économique. Anisan'ny refetena zavatra dia tsika zany déficit budgétaire ohatra primaire dia kely zany tamin'ny taona 2025 satria 1,5% PIB zany izy zany hoe tsika zany tena tsy nandany mihitsy. Ary zay koa moa zany rehefa ninono tamin'ny bailleur de fonds regny dia zareo koa nanamafy fa hoe kely zany décaissement Madagasikara. Noho zany amin'ity zany tsika no anarina zavatra no mba nitondra bentsisy izy efa anaty loi de finances rectificative alefa zany section dépense fa tsika rehefa mbola tsy hoe andanindany vola fahatany koa fa araka tena teo hoe ny économie tsika zany efa hoe marary ny économie zany tokaretytsika no zany mila aingana zany izy reny ny antony novantsika an'ireny hoe assise nationale reny zany. Itoy amin'ny herinandro avy ny dinika iarahan'ny FMI sy ny gouvernemanta malagasy. Raha misy ny fifanarana, atolotra ny filakevim-pitantanan'ny FMI ny dossier mahakasika ny teti-bola raha misy ny fankatoavana izany, ka mety azo famatsim-bola amin'ny tetina 320 tapitrisa dolary Madagasikara anohanana ny teti-bolam-panjakana. Tsy programa ny FMI fa programa ny Madagasikara ity itohanan'ny FMI ity. Antony anohon' izy ireo hatrany azona antoka fa mamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy ny programan'asa. Ankilany, ho tanterana ny Washington ny 13 hatramin'ny 18 aprily izao ny réunion de printemps izay natao ionan'ireo ministry ny fitantanam-bola, governorany Banky Foibe, solitenany sehatra tsy miankina ny firaisamonim-pirenena maneran-tany. Fionambe karakarain'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ary ireo mpiaro-monina antoka aminy. Hoentintsika melabelarana ny politika ny Madagasikara raha toe-karena sy ampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpiara-monina antoka. Isan'andrasana orian'io feonan'io ny ananany Madagasikara visibilité eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny anarenana ny toe-karena sy ny maro hafa. Lafomba vao hafa vetivety manana tetikasa famatsiana rabola ny FMFP amin'ny fanofanan'ireo mpiasa ao anatiny orinasa tsy miankina sy manampy ireo mpanao asa tanana malagasy ihany koa. Nandritra ny lanonana fanolorana mari-pankasitrahan'ireo orinasa tao antsiranana nampatsiahany FMFP fa zony mpiasa malagasy no mahazo fampiofanana sahaza azy ao anatin'izay. Anisany mitondra fampandrosoana eo anivon'ny orinasa ny fampiofanana ireo mpiasa ao anatiny ka manana ny tetikasa fagnampiana ireo orinasa amin'ny fampiofanana ireo mpiasa ny FMFP ho an'ny orinasa tsy miankina. FMFP na ny Fonds malgache de formation professionnelle zay mariny tona fa tsy miankina amin'ny fanjakana fa malotena ao anatiny sehatra tsy miankina moa zany satria sehatra tsy miankina no mamatsy vola ny FMFP ary ampiny partenaire technique et financier ohatra ny agence française de développement sy ny
Union européenne. Ka fampatsiahivana zany no natao teto androany satria raha jerena ny hita remarque ny faritra Diana moa zany dia anisan'ny atao hoe mampiasa anisan'ny kely de kely raha oharina amin'ny faritra sasany ary indrindra ny atao hoe ny eto Madagasikara ampatelony ny fampiasana vola ny ampiasan'ny atao hoe ny orinasa zany ho an'ny formation moa zany. Tafidriky agnatin'ny tetikasa ny MFP ny fagnampiagna ireo manao asa tagnana ireny ary mbola nampitsahiviny koa fa zo ny mpiasa ny misitraka ny fampiofanana eo amin'ny asany sy fagnampiagna ny traikefa mba hisiany tombotsoa ho an'ny orinasa. Ny mpiasa moa zany dia manana zo mihitsy anao formation fa o ihany koa moa zany atao hoe mbola misy olona tsy tonga saina, misy mpitondra orinasa mbola tsy tonga saina na hoe mbola sahirana satria raha ohatra ka andefa olona no formation moa zany mandritra ny herinandro zany tsy mamokatra. Raha ohatra ka commercial ohatra miasa amin'ny sehatra fivarotana moa zany herinandro izy tsy varotra dia atao hoe fatiantoka. Atao hoe court terme ihany fatiantoka ho an'le orinasa ka misy antony be dehibe zany tsy hanaovan'ny zareo zay zava-zay fa nampatsahivina atao fa io investissement io resaka formation io satria raha mpiasa mahazo fahaizana bebe kokoa dia mitondra soa ihany koa ho an'le orinasa. Orinasa CMDM eto Antsirana no nahazo mari-pakasitragna nandritra ny lanonana natao teto Antsirana satria efa tagnatiny taogno maro izy ireo fananao ny fampiofanana ireo mpiasany ary naitagna tombony tamin'ny izany sy ONG Azimity anisany mampiofana olo maro eto Antsirana. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny Saint-Devedevety ao anaty doka fohy vaovao mikasika ilay tany mitondra laharana 506 ao Ranomafana Fanadina. Eo ihany koa ny sary miaina malagasy mitondra ny lohateny afara izay andeha amin'ny TV 5 Monde. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Ce jeudi 9 avril, grande ouverture de Cosmos à Ndjifanaboudzanahary, ancien bâtiment Cubeta à côté des Jovena. Du 9 au 11 avril, profitez de remises spéciales allant jusqu'à 50% sur certains articles tels que électroménager, téléviseurs, meubles, déco, motos, scooters. Découvrez notre showroom spécial 2 roues et 3 roues avec de grandes marques telles que 5e, Shodan, Atulric, Tao Motors, Sim. Ne ratez pas la promo spéciale ouverture du 9 au 11 avril avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains articles. Uniquement au nouveau magasin Cosmos à Ndjifanaboudzanahary, ancien bâtiment Cubeta à côté de Jovena. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ankalazao fampandresy tompo ho fankalazana ny faharoapolo taona ny oreniny ny sampana lehilahy kristiana avy ao amin'ny FJKM trano Vatonjanahary Martura dia manolotra anao antsa-piderana lehibe iarana amin'ny antsan'i Kristy miaraka koto mamonjy antoko-pihiva ny mpitory. Ny fotoana dia ny alahady fa 12 volana aprily ho avy izao amin'ny rora sasany ao amin'ny CCSK Antanimena. Ny karatra dia efa azonao raisina eny amin'ny CCSK Super Musique Analakely sy eny amin'ny mpikambana SLK. Tongava maro fiderana an'Andriamanitra fa ny adidy ho vita ary ny fanahy ahazo vatsy ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampitsoro azy. Mampiasa levure matianina ho an'ny sakafonao. Efa full taona mahery zao ny siny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha za. Zalo tena efa ela ny afapo satria izy no vovo-tsavony mandehatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakely tegna tiavako extra propre izy manana hanitra maro be surtout parfum floral tia coin
Tianao ma chérie fa extra propre zao vovon-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany ny extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovon-tsavony zany defa hoe extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pâques fabuleuses! Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Miringe uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profitez de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Zaimi laftona bobaka koko ikifena net zao de zao yelohanina 1 giga no mety aminao 1 giga de zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo oraly hatramin'ny enina ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isanfena amin'ilay azy tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Oh, oh. Yes. Jumina, Tiago, Jumina, Mangala etanaka, Manala eta, Itanau piva charecha, meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jumina, ni goûte la naturelle, tu pirati fatenga reella. Parfait orange, fraise et coco, si parfait marisa carazza. Jumina, abbiamo roche, alle tenga toche, Mina metamna. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus e zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho anakanapy mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity tapaka teo anivo ny filakevitry ny gouvernemanta fa averina amin'ny fanjakana malagasy ny tany mitondra ny anarana 506 eo amin'ny commune Ranomafana district ny Fanadina natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka ny taratasy manamarina izany rehefa andalana ihany koa amin'ny fikarakarana ny hetsika fizarana ny titre faobe amin'ny ministera amin'izao fotoana izao ankoatrizay sitraka titre sy karatany faobe ihany koa ireo vahoaka tao amin'ny district Nios Fianaratsoa voalohany nandritra ny fandalova minisitra tompony andraikitra tany an-toerana Gabailo mitatra ny antsiprian'izay isan'ny namitebiteby sy namitaraina ny ponina tao amin'ny commune ambanivohitra Ranomafana district ny Fanadina ny olany lahitany 506 aie mirefy 870 am'zato hektara mahery ao an-toerana izay nisy olana tamin'ny faritany tany aloha eo ihany koa ny fahalasany toerana misy ny sekolim-panjakana CGE sy ny kanja ara-panatanjahantena ao an-toerana ho misoratra amin'ny anaran'olo tokana nampanantena ny fitondrana teo aloha ny amahana ireo olana ireo fa indrindra ilay 506 kanefa nataony fakana fony vahoaka fotsiny izany fa tsy nitanterahiny hoy ny solonavambahoaka ny tebotebo ny voakany Ranomafana ary ny filoham-pirenena izay nandalo teo ny mpanao politika izay nandalo teo ny tompona raiky izay nandalo teo dia nanao kobakambava an'ity tanànany Ranomafana tia ela be izay soa fa nisy zao fitondrana fanavozana zao indrindranao Andriamatoa ministra io terrain nipetrahany tamin'ny helicoptera io sy ny CGE eto dia namidy ny fitondrana teo aloha nangalariny zareo lasa misoratra amin'arin'olo tokana miandry an'izay ireo vahoaka ireo monsieur le ministre
problème ngeda be ato Ramafana satria ty Ramafana ty dia maro ny tsiritsany ty toerana ato dia manao fomba angalarana amin'ny fo miolaka daholo ny olona rehetra ka manantena ny ezaka avy aminao. Araka ny décret laharana fa 420 tsipika 220 seninjato zay noraisiny fitondrana ankehitriny naverina amin'ny fanjakana malagasy ity tany mirefy 820 ambizato hektara mahery ao amin'ny commune Ranomafana ity ary natolotra ho an'ny vahoaka tany an-toerana izany ny herinandro teo hozarana amin'ny vahoaka amin'ny alalany etsika fizarana titre faobe na ny ODOC opération domaniale concertée ny tany ary efa eo andala mpamahana kosa ireo olany tany sasany. Ity certificat d'immatriculation et de situation juridique dia mametraka ho ara-dalàna fa averina amin'ny fanjakana malagasy ny tany. Manomboka masinandro androany dia hiasa reto mpiasan'ny domaine sy ny topo hamaritra ny taninareo hametraka titre hametraka borna hanome titre anareo isaky ny tokantrano zay nanao fangatahana ka afaka amin'izay ny fatotra mahazo anareo manomboka ny masinandro androany. Hiezaka zany ny fitondrana fanavaozana zay tarin'ny filoha colonel Mikael fa hovahantsika daholo ny olana rehetrarehetra mikasika zay raharahantany. Perimbola zay ndresahany monsieur le député teo averintsika mivahoaka izy rehefa zay nytetezinareo. Ankoatr'izay nandritra ny fandalovan'ny ministra ny fanajiriana ny tany sy ny raharahantany tany amin'ny faritany Fianarantsoa tamin'ny farany herinandro teo izay nitohy tamin'ny fiandohany ity herinandro ity noho nanolorana karatany miisa 920 sy sy titre 750 sy ho an'ny vahoaka tompony tao amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa. Nisy ihany koa ny fanolorana taratasy tany na ny titre foncier miisa 500 mahery ho an'ny vahoaka izay tompony tany tao amin'ny distrikany Ihosy faritra Iorombe. Tsy janona eo ny ezaka famahana ny olana ara-tany fa hotohizana manerana ny Madagasikara hoy ny fanazavan'ny ministra. Miresaka an'izay sehatra ny fananantany zay hatranisika fa hiazo anambadiboeny vetivety mbola manjakazaka ny tsirefesy mandidy mahazo vahana ny antrano antrano noho ny fampiasam-bola androbana tanin'olona ao Antsararano be mangoraka fokotany antany malandy commune Tsaramandroso distrika Anambadiboeny amin'izao fotoana izao miantso ny fanjakana foibe ireo vahoaka voakasika anao fanadiadiana eny fotony mialohany anafoanana ankaratany ireo ankehitriny. Christian Andria Merikolo Majanga. Tanimboly mirefy 7 sy 300 hektara efa navitany ireo vahoaka karatany no bodon'olo tokana eto Tsararano be mangoraka ao anatin'ny fokotaniny antany malandy commune Ambanivohitra Tsaramandroso district Ambadiboeny faritra Boeny izay anaovan'izy ireo fitarainana amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana. Marina etona fa manana tany manokana ato izy fa tsy lenana azy manokana no nangatany fa nanay. Satria tamin'ny taona 20 sy 20 io tany jiaby ambony jiaby io dia fandrefesina vita refy tamin'ny fandrefesan'ny tany faobe tsy nitranga teo izy tamin'izany nandritra ny 4 andro na 5 andro zay nandrefa ny tany ty teto nefa nizy tsy niboaka tratra ny tsindrazo lena zay vahoaka ato fa dia mila vonjy aminareo fitondram-panjakana mahefa fanavoizana. Zahay eto dia tsisy velomana fa dia karama ny velomana eto rango nangalana ny tanina io tsisy velomana zay ka mba miangavy anareo président zahay mba hijerina akaiky amin'izao fahoriana mahazo anay izao. Malahelo zay vahoaka ary andadizako aminareo mihitsy zany satria mijaly zay tompoko hoe ka miangavy anareo mpitondra fanjakana any ambony faratampony hijerina vahoaka ato fa maty zahay n'olona tokana zany atakalo olo vahoaka maro ka tsy hainay ny dikany. Taorian'ny fivoahan'ny karatan'ireo vahoaka no mbola nisian'ny fandrefesana hafa indray izay tsy teo anatrehan'ny sefo fokotany sy ireo vahoaka tompony tany raha ny fanazavan'ny sefo fokotany amperinasa. Mbola anatin'ny mikirakira taratasy mpanjakana zahay amin'ny makasika ny fifidianana no tonga tatiry zareo nanao an'io fandrefesana plan réglé io. Ny zavatra hitanay tao dia efa voarefy amin'ny faritra zay tsy tokony isy ny fandrefesatany zay nangatany ny zavatra nataony. Mbola amin'ny valo dia efa vita ny fandrefesana na tamin'ny 7 teo ka niantso ny tenako ry zareo anasonian'izany taratasy fitsiriana zany
ka tsy nanasonia ny tenanay satria ny antony tsy nanatrika an'io fandrefesan'io ny vahoaka tato ka aminay zany tsara dalàna io fandrefesana nataon'io zay ny antony nanoerana anazy amafisy ny tompona andraikitry ny bro ifotony fananantany eto tsara mandroso fa nanaraka ny antanantohitra voalazany lalàna ny famoahana ny karatanin'ireo vahoaka izay ny foana ny fitsarana ireo raha ny tena marina matsy zay no mamisy ny bro fotony fananantany ety fotony zay jerena tokony andalo ato amin'ny bro ijery ina ny situation ina zava-misy ina sy fa misy eo amin'le tany afana manao sy manatanteraka lay titre angatany manamarina ny fibodona tanin'olona ataon'io mpanambola io ny sefoko tany Amborondolo sy ireo mifanila tany aminy ny aran'izany président fokotany eto Amborondolo mitsy amin'ny teny eto zao de atreto ary zay zao de lasa mavovy ndray zany zay tompony ndrefa nazahoanay karatany ara-dalàna taratasy ara-dalàna nazahoanay nito amin'ny vidiananay azy ka ninaka aloha atreto ny fiverenan'ny tany fotsiny ninaka no zava-dehibe amiko de tsy afaka hiady aminazy moa fa de mahazo fotsiny manao tany lavona zany zay rehefa paona fa tsy hita zay ho tokony atao azy zany tsisy vandy zany resaka zany resaka marina daholo izy io zany raha ny fanadihadiana hita taty fotony ny tsonjaraina ho latsika ny 10 hektara avokoa ireo karatany ho an'olona manana velarana maromaro araka ny lalàna tamin'ny fandrefesan-tany fahobe zay niarahana tamin'ny propefera io fa ity olona iray nahavitana fandrefesana efa vita plan régulier ity no hipetrahany fanontaniana ireto nahavita karatany ny foanany ireto anomezana lanja ny asa famoronana malagasy isan'ny andeha amin'ny TV5 Monde ny sary miaina malagasy izay mitondra ny lohateny hoe fara sary miaina izay nalaina tamin'ny angano malagasy faramalemy Sokoto Bekibo izy io ary novokarina sontontosaina malagasy ranoray ny tapaky ny volana aprily ho avy zao no hanomboka andeha amin'ny TV5 Monde sy ny Canal Plus ty sary miaina ity rano fanazavana efa mahavita mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny oronan-tsary malagasy anisan'ny andeha ao amin'ny fahitalavitra africain TV5 Monde ny sary miaina izay mitondra ny lohateny hoe fara sary miaina izay nalaina avy amin'ny angano malagasy faramalemy Sokoto Bekibo saingy natao tamin'ny indriny hafa tamin'ny alalan'ny Ratsivahiny Louisette izay namokatra ity sary miaina ity izay niarahany tamin'ireo ankizy ny La Maison du Cinéma malagasy sy ireo mpilalao sarimihetsika malagasy hafa tanjona ny anomezana lanja ny asa famoronana eto Madagasikara. J'essaie de lancer à travers les films d'animation réalisés mes valeurs en créativité en animation mais aussi phare des personnages na légende conte malagasy anganotolo de tao anatin'ireny angano talony tataraina zany tamin'ny teny akaiky au bord du feu avec les grands-parents no nangalako ny personnage tsirairay nosoratako tao anatin'ny fara tsy voaka eto Madagasikara izy fa ny lancement zareo no nividy anazy izy no nanome possibilité atsika aloha afaka anao anazy nafahany talenta teto amintsika ny asa nanana asa aloha voalohany indrindra de faharoa koa nafahantsika namokatra de on va essayer de valoriser ça zany hoe zareo aloha de aveotsika ao anatin'ny fitrandrana ny talenta sy ny fahaiza-manao afrikanina amin'ny alalan'ny sary miaina tahaka izao ny TV5 Monde amin'izao fotoana ka isan'ny mandresy lahatra azy ireo ny vokatra malagasy raha ny fanazavana na afa-po ny vokatra mbola tsy fantatra daholo ny mpanakanto malagasy rehetra saingy tsara ny hafanampony ary ny finiavana hivoatra amin'ny asany sady mampivelatra sy mitahiry ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao malagasy raha ny fanazavana. Oui, Phare, c'est un projet que j'ai apprécié. En fait, c'est le premier projet sur lequel je me suis engagée avec Arpiprod qui avait... Phare dia tetika sairay tena ankafiziko tokoa raha ny marina dia io no tetika asa voalohany niarahako ny asa tamin'ny Alpipro nampahafantariny tamin'ny alalan'ny pitch nandritra ny festival ny sary miaina ilay tetika asa ary vatany vao vita ny famelabelarana dia nasarika anay avy hatrany izy voalohany indrindra satria mampiseho sy manatsongadina ny kolontsaina sy ny vakoka malagasy tamin'izany fotoana izany mantsy dia mbola tsy niara-ny asa tamin'ny Madagasikara izahay ka tena nahasarika anay fatratra izany taoriana izay nandalo taona marina naovana fampandrosoana ilay tetika asa ary hita fa tena mahaliana ny vokatra azo na eo amin'ny lafiny teknika izany na eo amin'ny fitantarana noho izany dia tena faly izay manana ity andeha sary miaina ity hivoaka amin'ny fahitalavitra. Je trouve que le rendu est vraiment très intéressant tant sur le technique que sur le récit. Donc on est vraiment très content d'avoir cette série à l'antenne.
afaka manaraka ny TV5 Monde izay miompana amin'ny fampialana volony ankizy ireo mpanjifa ny Canal Plus aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ny tapaka ity volana aprily ity no anomboka andeha ao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde sy Canal Plus. Ity sary miaina mitondra ny lohateny fara ity raha ny fanamafisana hatrany. Faramalemy sy Kotobekibo mety efa betsaka ihany koa tsy mahatadidy tsy mahatsiaro an'izany raha ny eto amintsika amin'izao fotoana izao mety afara sokoto hafa ny tonga ao an-tsainy rehetra ao anatin'izay. Fa mitony asa fanarenana ny orinasa ao Barika 10 Toamasina amin'izao fotoana izao ka isany atao raram-pamena amin'izany ny hatrany fonenany mpianatra ireo mpianatra izay mangataka hatrany ny hanafainganana ny asa ahafahana manohy ny fianarana araka ny tokony ho izy. Isan'ny fitakiana nataon'ny mpianatry ny Université ao Barika 10 Toamasina ny hanafainganana ny fanarenana ireo trano fonenana sy ny trano fianaran'izy ireo izay nahitana fahasimbana hatrany amin'ny 700 isan-jato taoriny ny fandalovan'ilay rivo-doza Gezani. Mitohy hatrany ny fanamboarana sy ny fanatsarana ao Barika 10 amin'izao fotoana ary natao lara-pahamehana ny trano fonenan'ny mpianatra. Mandray anjara amin'izany ny mpianatra sy ireo mpianatra avy amin'ny Polytechnique. Zay dia mandray anjara amin'ny fanarenana zavatra naratra ny trano naratra ato Barika 10 noho ny fandalaovan'ny cyclone Gezani izany. De marina fa misy mpianatra ato Barika 10 miaraka amin'ny mpianatra Polytech de mandray anjara zay tariny Genitech. Ny fotodrafitrasa ataonay alongany amin'izao ny laharam-pamena dia campus zay petrahana mpianatra. Zay no fotodrafitrasa ataonay bâtiment A, B, C, D, E, F. Na eo aza ny faravana vokatry ny rivo-doza mifanaraka tamin'ny fitakiana sy ny tolona natao ny famalina ny antso nataony ny mpitondra fanjakana tary ny kolonely Randrinirina Mikael hoy ireo mpianatra. Na izany angatana hatrany ny fanafainganana ny asa fanarenana ahafahana manohy ny fianarana. Araka ny tolona natao dia anisany hoe misy le fanarahana zany hoe mba misy vokany zany ho an'ny mpianatra zany le tolona natao satria noho ny fitsinjovan'ny président anay mpianatra. Efa mirosy ny fanamboarana ao réhabilitation des bâtiments dosy fanapetrahana ny parc panneau solaire de tena mahafinaritra tena mandeha tsara le izy. Fa mba fangatana ho anay manokana zany ho amin'ny mpianatra Barika 10 de tianay zany mba afanganana le fanaovana azy satria tena mizaly zay mpianatra Barika 10 ary mila fanamboarana aingana de aingana satria efa irosy koa ny fampianarana aso asy. Miroso amin'ny fanarenana tanteraka ny ao Toamasina amin'izao fotoana. Nateo aza ny voina nateraky ny rivo-doza Gezani tao Toamasina. Hita sy tsikaritra fa namonjy toerana fitsangatsanganana ireo mponina niaraka tamin'ny fianakaviana, ny ala sasatra, ny larivo baovao nandritra ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika teo. Fianakaviana tonga aketo maromaro za fiamanjanaka ny tarity. Mba indesiny mba hiatriky fiainam-baovao e. Efa dily cyclone igny mba miatriky fiainam-baovao ndraiky igny de taritiny za madiniky mba courage. Raha jery anazy tam'le fampitena teo de efa hita hoe efa miha tsara mihitsy izy am'izao. Efa famba presque vita daholo le tragno ravarava sy loatran'izany. Mbola sahirana ny mponina ao an-toerana ary miezaka mitraka sy miara-mifaly izy ireo. Manoloana izany tokony ho eo anilan'ny vahoaka mandrakariva ny mpitondra rano fanazavana. Ny zavatra tena tsikaritra manko taorinan'iny rivo-doza iny na ny toe-tsaintsika aza somary niova kely hoe tsy manararoatra, tsy mangalangalatra tsika na de hoe feno fil miraviravy, feno zavatr'olona mandehandeha mipetrapetraka de ny ohatrany hoe tena samy matsapa tena hoe miara victime de miara mihoatra fa tsy mifanararoatra. De zao zavatra hitantsika zao zany hoe miara mifaly ndraiky koa zany miara victime de miara mifaly. De zay zava-dehibe Azo lazaina ho ny aren-doza ny Pasika ho an'ny Toamasina manokana ary nanentana sy nanara-maso araka ny nanirahana azy ireo mpitandro filaminana tao an-toerana. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny koa vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany indray no ndao arahantsika vetivety. Manana ambombava mitentina 2 miliara ariary mahery ny commune Ambanivohitra Mahajanga. Fantatra izany nandritra ny fandiniana ny compte administratif 2025 androany. Voalasa fa tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny commune ho an'ny taona 2024 ny fampitomboana ny tamberin'andraikitra ara-potodrafitrasa.
raha nambaran'ireo fianakaviana dia vehivavy sisatsita tamin'ilay lakana rendrika vao mahavantsy ilay hita faty androany alarobia fahavalo ny volana aprily 2024 efa tonga nakanrazana ny fianakaviana nidina tao an-toerana koa ny sefokotany besako ny filohan'ny zanadriky ny BMH ary ny mpitandro filaminana tsy ivina fa olona demonona moa ny enina nandritra ny faharendrehany ity lakana hiazo ny soalara sud ity ny sabotsy marainy na lasa teo ary fianakaviana iray avokoa ny efatra amin'izy ireo fisolokiana amin'ny sehatry ny varotra toy ny fifidianana sy fivarotana vokatra toy ny vary katsaka ary voamaina no nahafantarana azy ireo tambazotra serasera no fitaovana ampiasaina voalohany hitadiavana ireo olona ola sibatra manao fifanarahana ara-barotra mihitsy fanomezana vola mialoha mba hisin'ny fitokisana kanefa rehefa voaray ny entana dia tsy hita popoka tsony izy reto atapitrisany maro no efa azo ny reto mpisoloky reto mandritra izany misy koa ny fampiasana taratasy osika sy karapanondro sandoka ataon'izy ireo tao reny ny velapatrika nataony ny polisy brigade kriminaly anosy dia tratra tao amin'ny tokantrano iray teny manjakaray izy ireo ny talata faraka amin'ny 3 ny volana martsa 2024 lehilahy efatra sy vehivavy 3 no voasampotra ary fantatra fa misy amin'izy ireo no efa mpamerikeloka ny doboka ponja vonjamaika eny Tanimora ireto andian'olona ireto taoriny ny akarany fampanoavana ho maltalata avy nakavola tany amin'ny banky ny olona misy sarona dia moto no nisy nanafika tamin'ny basy teo amin'ny lalamba avao anelanelina ny ambolo madinika ivoaka ny tanambao 5 androany maraina alasa tamin'izany ny moto sinus phase 2 hita tamin'ny sary niaraka tamin'ny vola 70 tapitrisa tao anatin'ilay moto omena valisoa izay manambavao mahakasika ireo ho fananana very efa nanantona mpitandro filaminana ireo lasebatra raha ny loha raha ny bavao ontanteraina amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana aprily 2024 ho avy izao eny amin'ny CCI Vato ny lanonina mpanokafana ny fikoanam-pirenena ny tanora araka ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ndray bava momba ny maresaka iraisam-pirenena nanaiky ny ampiato ny daroka bomba ny Iran filoha amerikanina mandritra ny 2 herinandro ho takalo ny fisokafany Detroit d'Hormuz nanambara ny fisiny io fampiatona ny ady io ny tompona ndraiky mpanjakana iranianina taorian'izay isan'ny fifampiresahana eo amin'ny Washington sy Teheran Pakistan zoma ho avy izao andinihana ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eo amin'ny firenena rotonda dia izay ihany koa no entina manakatony indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho manaraka indray ary tomboky lasy tombo avy matomboka mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanjafiafy Ça a présenté ny vaovao avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.